Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny afatra antsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny fankasitranao an'ny tompo Zanahary amin'ny zavatra rehetra izay mahazo anao eo amin'ny fiainanao. Nisy tovolahy anankiray resy teo amin'ny fiainany. Rehefa resy izy dia nisafidy andeha hiditra tany anaty bara. Ary tao izy nandefa komandy mba hisotro toaka sy hihinana tsakitsaky. Rehefa tonga ny komandy dia nanomboka ny hihinana izy sy nisotro an'izany toaka izany ka niraradraraka ny ranomasina. Gaga ilay tompombara nahita an'izany ka nanantona azy, nanontany azy, "O ry tovolahy, inona no problème mahazo anao mahatonga anao mihinana sady miraradraraka ny ranomasinao?" Namaly izany tovolahy zany manao hoe, "Zao ozy izy ny olona ratsy vintana indrindra teto ambony tany." Dia nanontany ilay tompombara, "Fa inona no antony lazanao amin'izany?" Namaly izy hoe, "Zao ozy izy efa 5 taona saingy tsy mbola mahita asa mandraka ankehitriny. Efa 5 taona mbola velomin'ny mamako sy papako. Efa 5 taona mbola tsy manambady. Efa 5 taona mbola tsy mananjanaka. Efa 5 taona mitady etseroan zany asa zany fa tsy mahita mihitsy. Mirenireny etseroa fa tsy mahita mihitsy." Dia zany no antony lazako fa hoe olona ratsy vintana satria ny promotion rehetra, ny olona mitovy taona amiko, ny olona izay niaraka tamiko niara-nianatra rehetrarehetra efa manana asa avokoa no sady efa niteraka sy mananjanaka avokoa ankehitriny. Fa izaho no tavela ankehitriny. Rehefa niteny an'izany izy dia nisy lehilahy anankiray teo akaikiny niteny taminy manao hoe, "O ry tovolahy, fantatrao ve ozy izy fa za manana rahalahy 5 taona mitovy aminao, saingy io rahalahiko io any amponja ankehitriny voendrikendrika noho ny zavatra izay tsy nataony ka migadra 20 taona noho izay endrikendrika izay. Moa ve mahasamby tena anao fa ratsy vintana mihoatra an'izany rahalahiko zany?" Tapitra teny lehilahy zany dia nisy indray lehilahy ray nikisaka amina chaise roulante nandeha tamin'ny tovolahy niteny manao hoe, "O ry tovolahy, ankehitriny zao dia 5 taona saingy nanomboka ny nahaterako mandraka ankehitriny dia tsy mbola nandeha tongotra tahaka ny anao mandeha tongotra, fa mandeha amin'ity chaise roulante ity mandraka ankehitriny. Faniriko eo amin'ny fiainako mba handeha tongotra indray mandeha fotsiny eo amin'ny fiainako, saingy tsy nomeny Zanahary za zany, fa nomeny anao. Ka moa ve mahasamby tena anao fa ratsy vintana mihoatra ny tenako?" Rehefa niteny an'izany izy dia niteny ihany koa ilay tompombara manao hoe, "O ry tovolahy, za nananjanaka 5 taona, navita fianarana, nahazo asa tsara, saingy nindao-sy ny fahafatesana izy tamin'iny herinandro iny. Ka misy tsara ve mihoatra ny mbola miainana dia tsy misy zavatra aza eo am-pelantananao?" Vita zany dia nisy niteny indray ny hafa hoe, "Misy olona ozy izy fantatro efa 5 taona mahery matory eny an-dalambe. Misy indray sasany 5 taona malemy tsy afaka miala eo am-pandriana. Misy indray sasany 5 taona mbola tsy nahazo na tsy niditra tao anatin'izany sekoly zany. Misy ny 5 taona mandalo karazana fitsapana maro samihafa. Ka ankehitriny moa ve anao mahasamby teny fa ratsy vintana mihoatra n'ireo olona izay voatanisa ireo?" Teo dia tonga saina iny tovolahy iny ka nandeha nibebaka izy tamin'ny tompo Zanahary ary niezaka niavitra na nianatra sy niasa teo amin'ny fiainana. Lesona azontsika tsoahana amin'izany, tadio rahalahy sy anabavy anatin'ny finoana Islama, fa maro ny olona izay mijaly mihoatra anao. Maro ny olona ratsy situation mihoatra anao, fa ny mahamaika anao mijery any ambony fa tsy mijery le ambaninao. Raha te hankasitraka ny Zanahary anao dia jereo ireo olona sahirana izay eo ambaninao,
fa raha hijery ireo olona efa tafita ianao dia tsy hay hankasitraka Zanahary, fa nomezantsiny no omenao amin'izay fotoan'izay fa tsy hankasitraka azy. Nefa ireo olona tafita ireo ka efa niaina, efa niezaka tamin'ny fiainany, efa nanao ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany, zay vao tafita. Fa ianao dia tsy mbola nanao an'izany. Raha ohatra ka tsy afa-panadinanao androany dia tadio fa nisy olona efa impolo nakabaka tsy nety afaka. Raha anao androany tsy mbola mananjanaka na tsy manambady dia tadio fa misy olona maty foana fa tsy nanambady, misy sady tsy nananjanaka. Raha ohatra ka anao androany mipetraka amin'ny ray aman-dreninao dia tadidio fa misy olona efa amampolo taona ny matory eny ambany tunnel, eny an-dalambe, avy ny orana, lena avokoa ny fiainan'izy ireo. Ankehitriny na mbola manana zany toerana hipetrahanao zany. Raha ohatra ka 30 taona ianao mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreninao, mbola misakafo normal, dia tadidio fa misy olona mitsompona eny amin'ny zordira zay vao mihinana. Misy olona ny mangataka zay vao mihinana. Misy olona ny manao an'izao rehetra zao zay vao mihinana. Fa anao mbola safidiany Zanahary, mbola tsaratsara ny situationao. Ka mahaiza mankasitraka azy. Mahaiza mankasitraka azy fa zay nisany takina amin'ny olona anankiray mankasitraka ny situation zay misy azy eto ambony tany. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime fa mbola maro ny zavatra zay ho zarantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.